Ity vidéo ity dia misadresy aminao te hikotrana basse. Zany hoe ianao zany efa mahay kely ihany fa te hampitombo traikefa eo amin'ny resaka fanaovana style na antsointsika hoe groove rythmique. Arongy ity vidéo ity fa mino fa mety manampy anao. Indrina rythmique hira anankiray tsika anehoantsika an'le lesona dia azafaiko rehefa feo. Do dièse tonalité dia misy accord mineur dia misy accord majeur 4 5 6. Zay zany le suite d'accord ao anatiny. 6 4 5 de rythmique afrobeat zao zay mino fa tonga de araka ao de manao rythmique amizay tsika misafiditsika mamorona anetsaitsika ohatra hoe tututun tun tun tututun tun tun ohatra zany le accord teo asitsika intervalle tierce ohatra de sitsika quinte ndray ohatra de ovaitsika rythmique ohatra zay zao de fa misy fa karazany rosady zay de ataontsika somary amin'ny groove miakatra degré kely izy ohatriny ahoana indray ataontsika ao anatin'izay zany efa miakatra degré kely tsika manao groove atao amin'ny tanana ankavanana gauche note de mitendry octave de manisy an'le tierce ambony quinte iny ary zay ny partage tsotrotra tao anatin'ity androany ity ka ho anao zay nahita an'ity vidéo ity dia isaorako sady manokana raha ohatra ka tena ligne ianao amin'le cours en ligne dia zany mampianatra anao ao any amin'ny WhatsApp dia ampianariko ianao dia omeko devoir ianao dia tsara ina ny devoir anao mitovy le mianatra présentiel reny ihany ilay izy fa natao en ligne le cours dia afaka mianatra isan'andro ianao raha ohatra ka manam-potoana dia amin'ny WhatsApp no mianatra tena matotra le izy raha ohatra ka manana gitara basse ianao raha mbola tsy manana dia tsy mety aloha fa efa manana gitara basse dia afaka manao exercice isan'andro 15 minutes isan'andro isakarivo zay ny condition dia lasa mahazo réduction 50% ianao raha ohatra ka mahita an'ity vidéo ity sorato any amin'ny MP tsy commentaire sorato any amin'ny MP hoe anif 2026 dia omeko anao ny momba ny cours en ligne dia moins 50% ka eto dia zay olona 26 personnes ihany no raisina BDP zany raha ohatra ka tonga 26 personnes zany izy dia eo ihany zany dia misaotra betsaka tamin'ny firarian-tsoa sy ny cadeau zay nomenareo indrindra fa ho anareo mpianatra dia misaotra betsaka aminareo nanome firarian-tsoa veloma daholo.